Zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena tsirairay avy ny fandriampahalemana sy ny fitoniana. Noho izany indrindra dia nibahan-toerana tamin'ny fivorian'ireo minisitra misahana ny raharaham-bahiny ao amin'ny Komeza ireo lohahevitra ireo. Araka izao taty vaovao manaraka izao. Ny resaka fandriampahalemana sy ny fitoniana no tena nibahan-toerana tamin'ny dinika nataon'ireo minisitra misahana ny raharaham-bahiny sy ato amin'ny faritry ny Komeza. Na ny ao anatin'ny firenena tsirairay na eo amin'ny fifandraisany samy firenena dia tsy maintsy ametrahany izany fitoniana izany. Nametraka fanamby hatramin'ny taona 2020 ireo mpivory mba hametrahana fandriampahalemana sy fitoniana maharitra ato anatin'ny vondron'ny Komeza. Sambany tamin'ny tantaran'ny Komeza zany no nisy zany fivoriany minisitry ny fitsarana izany ary eto amintsika nanomboana azy voalohany androany. Izay zavatra izay fantatsika tsara fa rehefa misy izay ara-barotra izay dia mety misy ny fifandirana kely amina firenena indrindra isika eto Madagasikara dia manana orinasa anankiroa izay nanana olana amin'ny firenena rahavavy akaikitsika dia hojerena ao anatin'ny ministéran'ny justisy ao ministre justisy ao zany no hijerena hoe ahoana ny lalàna tokony ampiarina rehefa misy izay olana zay satria fantatsika fa manana fitsarana manokana ao anazy ny Komeza dia hoenitsika zany rehefa tonga ny fotoana anaovan'ny filoham-pirenena ny déclaration an'Antananarivo momba ny Komeza satria tsy maintsy anao tatitra amin'ny filoham-pirenena zany amin'ireo filoham-pirenena mambra ny Komeza ireo ministera anankitelo na anakefatra izay namaritra an'ity fivoriana ity. Raha ny eo amin'ny lafiny diplomasia indray no resahana dia efa niresahan'ny prime ministre teo ngamba endrika tsara hoe ny paix et sécurité ny donc hoe fandriampahalemana sy fitoniana amina firenena izay no tanjona ao anatin'ny firenena ny Komeza na ny firenen'ny Union africaine rehetra ary amin'ny 2020 dia mba tsy hisy intsony izany disadisa izany indrindra raha miresaka an'izany paix et sécurité izany tsika dia jerena ao anatin'izany ny fifidianana madio mangarahara ary mba tsy hisy olana zany ilay fifidianana miseho. Atao modèle foana i Madagasikara matetika satria na dia nisy aza ny olana na ny crise teto amintsika dia fantatsika tsara fa tsy mba niantra tamintsika zany adika nitondrana fitaovana fiadiana zany na nampiasa basy zany ny teto amintsika fa dia hevitra tokoa no niady. Ankoatran'ny resaka fandriampahalemana io moa dia voaresaka ihany koa ny mikasika ny fahazoana herinaratra azo avozina ny fiovaovan'ny ny toetrandro. Marina moa fa dia nivory niaraka tamin'ireo ministra raharaham-bahiny ihany koa ireo ministra misahana ny fitsarana rehetra ato amin'ny vondron'ny Komeza.